Zaho miteny fahijaly elisana any amin'ny faritra raha ho lasa état fédéral io lasa efa fampidina foko fotsiny ray ty cause ty. Ampiasao aloha ny Saint-Doëvre rehefa andefa vola makaty a Madagasikara nareo avy any andafy da ampiasao ny code promotion malagasy azona 10 € io rehefa mandefa vola voalohany. Ady vomanga ny kirija-voly ty ary mpianakavy samy malagasy isika dia afaka mifanitsy, afaka mifampiteny ka hoy aho hoe ny problème ny lisany avy any amin'ny faritra efa hatramin'izay dia lisany tsy afaka mandinika, mora aroboka. Tairan'ny olona mifoha kely fotsiny lisany domon'ny olona mody hoe fa tsika avaty ve zany tsy olombelona, maninona ndefa Antananarivo dia ohatran'izao sy ohatran'izao dia tsy afaka mandinika intsony. Raha état fédéral zany raha tena samy zain'izay tsika ka afaka samy mandinika ka mahalala sy mahafantatra fa mahasoa antsika ny état fédéral dia za koa mba zain'izay da za koa malagasy andao takina ny état fédéral. Fa fantatra lisany tsara ve hoe inona ny arinaka ao anatin'io état fédéral io, andao fantarina hoe inona ny atao hoe état fédéral. Voalohany, ny atao hoe état fédéral aloha dia misy ohatran'ny hoe pays kely be da be zany ao anatin'ilay firenena anankiray. Ohatra, raisitsika ohatra, raha atao hoe province ilay izy, Tamatavy dia firenena anankiray, Toliara firenena anankiray, ainsi de suite. Ny dikan'izany mahaleo tena tanteraka i Tamatavy. Fa représenté kosa nefa i Tamatavy zany hoe misy mpisolo tena, misy chef d'entité, misy ohatran'ny hoe filoham-pirenena kely ao Tamatavy, maneho an'ny Tamatavy hifandraisany amin'ny Madagasikara ray manontolo. Azo tsara ve aloha hatreto? Manana ny mpitandro ny filaminana ny ao Tamatavy, manana ny lalàny ny ao Tamatavy, manana an'izay rehetrarehetra mampa-autonome anazy ny ao Tamatavy, fa saingy aza adino nefany fa eto Madagasikara dia misy filoham-pirenena anankiray ihany. Ary io no mametraka ohatra hoe politika resaka vola, ny politika resaka ohatra hoe souveraineté en général. Ozy izy nareo hoe inona ny ratsy amin'izany, ka le izy tsy ratsy, ny état fédéral tompoko dia tsy ratsy, fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe manao ahoana ny crédibilité an'ny olona hametraka an'izay état fédéral izay eto Madagasikara ho tonga any amin'izay tanjona tena izy izay ve ny zava-misy. Raha ohatra hoe tena hoe mitakitsika hoe ataovy état fédéral, dia raha nitakitsika zao teo hoe ovay ny rafitra tamin'ny tolona, dia ahoana ozy izy ny olona le nitondra teo avy eo, dia nareo hoe mieritreritra fa raha mitakinareo hoe ataovy état fédéral io dia tsy zavatra mampime be ny ivoaka eo. Ny tena olona na be voalohany indrindra amin'ny resaka fametrahana ny état fédéral io dia na resaka fotoana. Ianareo rehetrarehetra any amin'ny faritra ankoatra ny eto Antananarivo dia taraiky be nareo amin'ny resaka fampianarana, teknôlôjia, infrastructure. Ohatra hoe any amin'ny faritra zao mijaly be nareo resaka connexion zany, tsisy fibre any, mijaly be resaka fibre any. Dia averiko hoe za tsy contre amin'ny fametrahana ny resaka état fédéral, fa ahoana zany ny hametrahana an'io ara-potoana? Za mieritreritra hoe mbola afaka 20 taona zany vao tafapetraka ny eto Madagasikara. Dia ahoana ary? Anao mahaleo tena raha ohatra ny any Majunga, dia anao lalàna ho an'ny zareo manokana, ho an'ny firenen'ny Majunga manokana izy. Mpanao lalàna Majunga nefa tsy ampy. Ohatra hoe vitsikely ny olona afaka nianatra lalàna tao Majunga, ohatra zany fa tsy miteny hoe vitsikely ny ao Majunga. Dia avy eo amin'izay zany izy ary zany nametraka lalàna satria ny tokony mpanao lalàna zany ny vangongo taty Antananarivo. Dia izy ary nametraka ny lalàna ao. Mpitarika posy ve zany? Sa hoe ireo olona mpivarotra amin'ny hariva eny amin'ny bord? Donc mila fotoana ny ao Majunga manofana olona spécialiste amin'ny resaka lalàna, olona manofana olona ho intègre hanomana lalàna ho an'ny firenen'ny Majunga. Dia izay ilay teneniko hoe fotoana. Ao anatin'izay fotoana izay Antananarivo efa mihazakazaka be, ny firenena sasany efa mihazakazaka be, ny sasany mbola vao any amin'ny fanofanana. Olana samy mametraka politika an'ireo firenena kely be da be ireo. Dia ohatra zany hoe nareo any Tamatavy any zao mijaly be ny resaka légume any, fa ny eto Antananarivo vokatra légume be, dia rehefa hivarotra ny aty Antananarivo dia ametraka prix ambony be, dia rehefa hividy zavatra any aminareo indray dia ametrahanareo taxe ambony be. Hifamotika ohatran'izany io. Firenena tokony ho iray lasa zarazaraina. Arinaka be nge zany nareo ve kaopy tsara? Betsaka amin'ny mpanao politika handrebirebiny eto Madagasikara ilaza hoe
autonome tanteraka, maleo tena tsirairay ireo firenena kely rehetrarehetra ireo, kanefa tsy izay. Ho fehezin'ilay firenena lehibe hitambarana ny politika rehetrarehetra dia tsy afaka miteny ianareo. Ary ny olana tena olana indrindrany dia rehefa ohatra hoe manana resource ohatra ilay firenena anankiray, dia any ny masoan'ilay firenena fohibe foanany, any foanany ny vakiany loha, ny sasany avelany fotsiny any. Rehefa reklame amin'izay ilay firenena kely sasany hoe fa maninona izay ny tsy vakianareo loha, dia hoy izy hoe kanareo nge autonome, maleo tena ngenareo inona ny takianareo anay. Zany hoe rehefa tsy mandeha ny raharaham-pirenena amin'ilay firenena kely anankiray, dia rehefa mitaky amin'izay izy ny zony dia ahilika hoe fangamonareo tsy maleo tena, inona ny ilavanareo anay aty. Izay tsy manana resource miinteresen'ny fanjakana fohibe, zany hoe malina amin'ny fanjakana fohibe, izay tsy manana resource ohatra hoe nany ambady vy reny zao manana, dia ho rarahin'ilay fanjakana fohibe. Nle resaka varamata miverina exploitena moa ilay izy amin'izao. Tongava saina ary vahoaka malagasy inona ny zava-misy eto Madagasikara. Fa raha ohatra hoe zany hoe lasa hoe raha hoe état fédéral zany, dia ny any amin'ny varamata ihany no tena ny firenena any amin'ny varamata ihany no tena rarahin'ny fanjakana fohibe, satria ao misy intérêt ngeda be, ao vola tonga dia amina miliara. Ny ankoatran'izay resaka voatabia sy tongolo ve ohatra inona ny rarahinana izany, fa maty ao io faritra raha io. Ka mieritrereta ianareo izay faritra kely, firenena kely état fédéral tsy manana resource zany fa ho adiny tanteraka. Raha province izay tantaraiko izay fa raha eritrereto ara hoe raha resaka région io zavatra io dia misy région ataoko angamba hoe raha région 23 région eto Madagasikara, misy région hadino mandra-pahafatany satria tsy manana resource mihitsy ny ao aminazy. Ohatra hoe resaka karaoty sy ovy ve ohatra ny ao aminazy, dia nefa tsy mavokatra ohatra hoe quantité suffisante akory, dia ho adino tanteraka, maty tanteraka amin'ny mponina ao aminy. Dia rehefa ireklame amin'izay izy hoe ahoana izay ny tsisy mijery, dia hozy fotsiny ilay mpitondra fanjakana hoe kanareo nge maleo tena, saitsahiny tsara zany zavatra izany. Faranao aloha ty vidéo ty fa mbola tohizako ny resaka manaraka. Raha metraka an'io zavatra io ve tsika, hafirina no fotoana metrahana anazy, minimum ozy izy mila 20 taona mametraka an'izany zavatra izany. Ka sao dia taitairan'ny olona fotsiny tsika, sao dia politika ampisaraham-bazana antsika fotsiny mampatonga ny olona misiditsitona hoe ataovy état fédéral io, fa saintsaino ihany aloha, fa maika be ny sasany ary ny sasany tonga dia misintona ho any amin'ny adi-poko, satria tonga dia miteny hoe ireo merinareo. Za zao teo tsy mentionné foko mihitsy na anankiray ary, kanefa misy influenceur eto Madagasikara, isaky mihetsika izy dia mentionné hoe ireo merina sasatsasany ireo zao reo. Tsy haiko hoe inona tsy foko ve zany, tsy adi-poko ve zany sa inona, ka saintsaina fa ho zarana ampitehany ty Madagasikara ty, hahafahan'ny olona mitrandraka ny harem-pirenena. Saintsaino vahoaka malagasy, fa ny ao amin'ny varamata zao efa miverina exploitena indray, nefa tadidiko tsara hoe be da be ny olona maty filahina noho ny fitrandrahana an'io zavatra io, be da be ny olona sanjoro manohatra ny ao amin'ny resaka varamata, resaka base toliary zany varamata zany, sao dia misy tsikopy. Dia avy eo aty aoriana lasa autorisé le izy, satria hoe fitondrana fanavao zany ty zavatra ty, dia avelanao an'izay tiany izy. Ka tongava saina ary vahoaka malagasy mba mailomailo, tsika avy eo atao hoanina fotsiny eto Madagasikara eto foana, nday le retsy.